Miarahaba mitombo ao amin'i Jesosy miresahantsika androany. Ety am-piandohana dia tia maritra hoe ity vidéo ity dia natokana ho an'ireo izay efa nandray amin'i Jesosy, izany hoe ireo efa nateraka indray. Ho anao kosa izay mbola tsy ao anatin'izany dia manasa anao ampitiavana anjoy an'ity roa eto ambany ity mba ahafahanao mahafantatra bebe kokoa ny atao hoe fahateraham-baovao. Lohahevitra tena manan-danja amintsika kristiana ny hoe mitombo ao amin'i Jesosy. Satria rehefa nandray an'i Jesosy tsika dia mila mitombo. Fantatsika hoe isika olombelona saina, vatana, fanahy. Misy sakafo izay ilain'ny vatantsika mba hampitombo azy tsara. Ny saintsika koa dia misy zavatra ataontsika be dia be mba hampitombo ny fahalalana ao aminy ary ny fanahy tsy hambakan'izany fa misy sakafony dia ny tenin'Andriamanitra mivavaka miasa. Ny tenin'Andriamanitra no raisintsika voalohany. Ny tenin'Andriamanitra ry zareo no foto-tsakafon'ny fanahy. Misy karazany roa io dia ny Rema sy ny Logos. Ny Logos dia teny maneho ny fahafenoan'ny hevitr'Andriamanitra ao anaty Baiboly. Andaontsika tonga dia haka ohatra avy hatrany. Ao amin'ny Luka 9:5-20 misy teny manao hoe raha misy mamelaka ny takolaka ao anankiray dia omeo azy koa ny anankiray. Izany hoe raha isy olona zany hamono anao na hamelaka anao amin'ny tsisy antony dia omenao azy koa ny takolaka ao anankiray satria tsy nandinika tsara ilay hevitra tian'Andriamanitra ho lazaina ianao ao anatin'izay teny izay. Aka ohatra faharoa tsika ao amin'ny Jaona 10:30 misy teny manao hoe izao sy ny iray dia iray ihany. Raha mamadika amin'ny pejy isika dia any amin'ny Jaona 4:20 misy teny manao hoe ny iray dia lehibe noho izao. Jereo tsara ny reto teny reto hoe fa Jesosy no miteny ary famaritana samihafa no ilazany ny tenany. Ka raha tsy mandinika nareo hoe inona ny zavatra tiany Jesosy tenenina ao anatin'ireo teny ireo dia ametraka fanontaniana nareo hoe iza marina ilay Jesosy miteny eto. Raha fitiako izany dia Logos dia io Baiboly iray manontolo io mihitsy. Ny Rema kosa ry zareo dia teny tandrify olona na trangan-javatra anankiray. Mety teny mananatra io mety teny mampianatra, mety teny manintsy na mety teny koa maneho fitiavana. Ny Rema dia hitaritan'Andriamanitra ny olona amin'ny andavanandrony na amin'ny fiainany. Izany hoe raha mahazo teny avy amin'Andriamanitra ianao zany dia tonga dia mazava aminao avy hatrany ny zavatra tian'Andriamanitra ho lazaina aminao. Fa zao ny Logos sy ny Rema dia ilay teny tonga nofo dia tsy izy fa i Jesosy Kristy. Raha misy ny foto-tsakafo dia misy koa ny fampidirana. Ohatran'ireny misakafo ireny ihany misy ny plat principal dia misy ihany koa ny entrée dia tsy inona izany fa ny vavaka. Ny vavaka no teny ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Izany hoe Andriamanitra zany miresaka amintsika dia isika ihany koa afaka mamboraka amin'Andriamanitra izay rehetra tiantsika ho lazaina aminazy. Izany hoe tsy mandaha teny be tsika fa mila ihany koa mihaino ary indrindra mankatoa izay zavatra tian'Andriamanitra ho tanterahantsika. Ny famaranana ary dia miasa. Ao amin'ny Jakoba 2:2-5 misy teny manao hoe ary matoa izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Betsaka ny asan'Andriamanitra afaka tanterahantsika, mety hoe mampianatra, mety hoe manasitrana, fa ny zava-dehibe dia ny fankatoavantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Izany indrindra no mampiavaka antsika amin'izao tontolo izao, tsy hoe mahalala fotsiny tenin'Andriamanitra fa ny manao ny sitrapony ihany koa. Dia izay reto ny sakafo mampitombo ny fanahintsika. Dia izao ireo ny paikady hoentintsika kristiana ahafahantsika tsy miozongozo amin'ny finoana ary indrindra mba miorina tsara. Tsy ho maty amika mihitsy ny zanak'Andriamanitra satria izy efa nanome toky. Malaki 3:5-20 manao hoe ka ho hitanareo ny tsy fitovian'ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy.